Tsy nisy ny ainana fohy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ny 20 volana Jolay lasa teo, araka ny tatitra nivoaka tamin'ny manjerim-panjakana androany alarobia. Mijanona ho 1,707 araka izany ireo laviny VALANARETINA ity hatramin'ny natongavany teto Madagasikara. Olona fito tamin'ireo 1,709 nanaovana fitiliana no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina, ka 3 tamin'izany teto Analamanga, ny 2 tany Matsatram-bony ary 1 ihany koa tany Vatovavy-Fitovinany. 13 amin'ireo marary voalaza fa mbola manaraka fitsaboana no anaty fahasarotana. Marary miisa 7 no voalaza ho sitrana ny daty ny 20 volana Jolay 2020. AstraZeneca roa etsy fatra no andrasan'i Madagasikara amin'ny fiandohan'ny volana aogositra ho avy izao. Io no vakisiny atao amin'ireo rehetra efa vita vakisiny voalohany tamin'ny vakisiny Covishield, nanomboka ny 10 volana May lasa teo. Raha tsy ahirina dia nihoatra ny 7,9 sy 1 hetsy ireo natao io vakisiny fatra voalohany tamin'ny Covishield io. Ny vakisiny Covishield dia vakisiny mitovy tanteraka amin'ny AstraZeneca, afa-tsy ny toerana nanamboarana azy. Ankoatra io vakisiny AstraZeneca roa etsy fatra io dia mbola isy vakisiny Janssen mihoatra ny 9 sy 1 hetsy fatra ihany koa andrasan'i Madagasikara amin'ny volana aogositra hatrany. Fanomezana avy amin'ny sampanasa Amerikanina momba ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID io vakisiny andrasana io. Mila misoratra anarana ireo rehetra te hisitraka izany. Lara-pahamehana ireo mpiasa ny fahasalamana sy ny manana faharefona, saingy afaka misoratra anarana ireo rehetra mihoatra ny 70 taona. Famatsiam-bola mitentina 7,700 tapitrisa dolara no anana tetikasa 4 lehibe no nomeny Banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy androany alarobia teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha. Natokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana ny 100 tapitrisa dolara tamin'izany ahafahana manatanteraka ny fanaovam-vakisiny hiadina amin'ny Covid-19 ka olona 5 faingo 4 tapitrisa no hisitraka izany hatramin'ny taona 2020 sy 2020. 50 tapitrisa dolara kosa ho an'ny fanarenana ny toe-karena ny krizin'ny valanaretina Covid-19 ka nisehatra ny fandraharana mahakasika ny fambolena sy ny fizahantany no ampiasana izany. Vola 200 tapitrisa dolara kosa no hamatsina ny tetikasa fanamboaran-dalana ary 70 tapitrisa dolara ho an'ny tetikasa mpambolena maharitra na ny padap.